Shalom, shalom. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Velona avy any Nazareta, tapahoana eto indray isika amin'izao ora sy fotoana izao. Isaorako Jesosy satria mbola afaka mizara izao vidéo izao fa alohan'izany rehetra izany dia hivavaka antsika. Ry Andriamanitra iray amin'ny avo indrindra ho misaotra miterana mankalaza anao satria mbola afaka hanambara ny hafatra ao izay nasehonao. Jesosy izay tokony ataonay sy ianaranay Jesosy. Aoka izay tompo malalo mpiaino mpakatoa fa tsy ho mpiaino fotsiny ihany, mangataka ny fanahinao masina hitaridalana etoka izay rehetra tsy avy aminao dia vafoano, potehina amin'ny ranao tsanaketsana mpahivana ny asan'ny devoly manelingelina izao vidéo izao tsy mampifantoka. Aoka izay miaino Jesosy ka handray ka mpiatra Jesosy satria ny afatra dia afatra avy aminao, hanovanay, hanamboaranay ny fiainanay. Misaotra Jesosy ho makasitraka tompo fefa eto ianao fanahy masina ampiteny a Jesosy ao dia mpanompo tsy mahasoa, mety ambany dia ambany ao Jesosy hanambara izany teninao izany. Misaotra Jesosy io, amen. Ny révélation azoko ho antsika rehetra moa zany dia ato amin'ny asan'apôstôla toko 5 andiny 4:telopolo hatramin'ny 7:20. Io zany révélation azoko dia momba ny fanaovana soa olona zany tian Jesosy ambara. Tao anatin'ny zamatory zany mahita vehivavy manao soa olona, izy manao soa olona, tena hoe manampy olona. Dia rehefa avy eo zany nahazo an'ity teny ity asan'apôstôly toko 5 andiny 4:telopolo ka hatramin'ny 7:20. Tena hoe ilaitsika zany manao soa, tsy hoe ho an'ny olona fantatsika ihany fa na ny tsy fantatsika ary. Anisan'ny nahazo an'izany satria zany nangataka tamin'ny tompo zany hoe révélation Jesosy mba mitenena amiko ianao inona ny sitraponao, inona ny tianao ataoko indray, inona ny hafatra ao. Dia nahazo an'ity révélation ity zany ahita an'ity nofo ity, nahazo an'ity nofo ity vehivavy anankiray manao soa, manampy olona. Dia ny hafatra zany tsy ho anareo ihany fa na ho ahy koa zany, hoe tena ilaitsika zany manao soa olona, tsy hoe resaka ara-bola ihany tsy resaka ara-bola ihany fa na ny fitondranao am-bava ny hafa ary mety misy raha vavinao ohatra ny verin-dalana mangatsika dia entinao am-bavaka izy dia efa nanao soa n'iny olona iny ianao. Dia misy koa ohatra hoe olona tsy manana katao izy, tsy manana asa dia ianao mitady asa ho azy. Misy olona tsy manana sakafo dia ianao manome sakafo azy, tsy manana trano dia ianao mampiatrano azy. Zay zany le hoe manao soa olona. Raha ny olona izao tontolo izao ngamba dia hitantsika fa tena hoe misy ny olona tena manao soa. Dia ahoana moa tsika kristianina no tsy hanao an'izany? Ary afatra ny tompo mihitsy zany hoe mila manao soa, mila mihavana amin'ny olona rehetra tsika. Ka le fihavanana zany tsy hoe fitadiavana tambiny hoe raha ohatra ka hoe nanao soa ny olona iny ianao dia miandry valiny avy amin'iny olona iny koa. Jesosy no mamaly soanao. Indraindray manko izay ny fiheverantsika hoe raha nanao soa ny olona anankiray ianao dia izy ianao hoe za zao manana olana tsy mba namonjy anako iny raha vavy iny nefa za namonjy azy. Ny valim-pititsika dia fantatsika fa ny an-danitra, ka nahoana tsika mbola mitady valiny any amin'ny olona. Any Jesosy mamaly an'iny, mety tsy olona io ny avonjy anao koa fa mety olona hafa ataon'i Jesosy fitaovana. Zany nge fiasan'Andriamanitra. Amen. Tena hoe isaorako ny tompo nahazo an'ity révélation ity fa tena mino fa misy voakasika ny ianao izay fa manao soa olona, manampy olona, mivavaka an'olona. Jesosy hamaly fitianao ary tsarova fa tsy ho avelan'i Jesosy irery zany ianao. Vakintsika ty tenin'Andriamanitra ity fa lava ny fanazavako asan'apôstôly toko 5 dia ny 4:telopolo ka hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tany tsopa nisy vehivavy mpianatra atao hoe Tabita, izany hoe raha adika Dorkasy. Ary be ny asa soa sy ny fiantrana izay nataon'izany vehivavy izany. Hitantsika amin'izany hoe ary be ny asa soa sy ny fiantrana izay nataon'izany vehivavy izany, ary narary izy tamin'izany andro izany ka dia maty.
Ary rehefa nampandroiny ny faty dia napetrany tao an-trano ambony. Ary satria Lida akaiky ny tsopa ary ny mpianatra nandre fa efa tonga ao Petera, dia naniraka roalahy izy angataka-azy hoe aza misalasala ankaty aminay. Dia nitsangana Petera ka nandeha niaraka taminy. Ary no tonga tany izy, ary no tonga izy dia nentiny tany an-trano ambony, ary ny mpitondra tena rehetra nitsangana teo anilany ka nitomany sady nampiseho ny akanjo sy lamba izay nozairin'ny Dorikasy fony fahavelony. Ary navoaka ny Petera avokoa izy rehetra dia nandohalika izy ka nivavaka. Ary nitody ka nanatrika ny faty izy ka nanao hoe, ry Tabita mitsangana. Dia nahirany ny masony ary nahita ny Petera izy dia niarina. Ary Petera nanolo-tanana azy ka nanangana azy. Ary rehefa niantso ny olona masina sy ny mpitondra tena izy dia nanolotra azy velona, ary dia fantatra eran'ny tsopa izany ka maro no nino ny tompo. Ary Petera nitoetra andro maromaro tany tsopa tao amin'ny Simona mpandokoditra. Amen. Hitantsika amin'izay zany fa ity vehivavy ity Dorikasy, Tabita, izay maty, efa maty izy fa novelomin'ny tompo indray. Novelomin'i Jesosy, zany hoe Petera zany fitaovana namelona azy. Petera tsy nanaitratra hoe misy vehivavy any maty, misy mpitondra tena ny maty, misy any Tabita ny maty ka andeha anangana azy. Fa Petera natiny manao fitoriana filazantsara, mandeha mitety tany, dia niangavy ny tany tsopa zany, satria nisy mpianatra koa tany, mba ho tonga any Petera. Dia hitantsika amin'izany ny fiasan'Andriamanitra, satria hitan'Andriamanitra ty soa nataon'ity vehivavy ity. Amen. Zay nahatonga anahy raha nangataka révélation dia mahita vehivavy manao soa izy, manampy olona, dia ity ten'Andriamanitra ity no azoko. Ka ho anao izay efa manampy olona, aza kivy, aza ketraka fa toy izy rakitra anao any an-danitra zany. Jereo ny soa azon'ity vehivavy ity. Efa maty fa novelomin'i Jesosy no ninona? No ny hatsaram-panahy, ny hatsara toetra, nanao soa amin'ny olona. Tsy hoe izay tiantsika ihany no ataontsika soa, hoe izay manao soa anahy ihany valiko soa. Fa tsika zany na ny olona manao ratsy atsika, aza mamaly ratsy azy zany, an'Andriamanitra ny famaliana. Fa tsika dia manao soa foana amin'ny olona rehetra. Fa ho hitantsika ny voninahitran'Andriamanitra. Hitantsika ny voninahitran'Andriamanitra eto niseho. Na alahelo na ny didina rehetra, satria nataony Tabita soa ireo olona reo. Mety ao ny tsy manana lamba nanjairany lamba, mety ao tsy manan-koanina meny sakafo. Reo nitomany, mety reo nitomany nitaraina tamin'ny tompo, dia tompo namerina ilay vehivavy, zany hoe nahazo tombonandro indray zany izy, fahavelomana indray zany Tabita noho ny amin'ny soa nataony. Halleluja, halleluja. Ry havana ho antsika rehetra, indrindra antsika kristianina izay efa hoe miandry ny fiavian'i Jesosy, aza mieritreritra ho an'ny tenanao zany intsony. Rehefa antsika ny Jesosy tsy tenantsika ty intsony jerentsika. Jesosy nafoy ny aina ho fanavotana antsika rehetra. Ny ainy mihitsy no natolotra, izay le hoe le fitiavana. Fa eto, inona koa mba fitiavana ataonao ho an'ny hafa? Mety tsy andeha hamono ny tenanao koa ianao ho an'ny olona io, fa ny soa ataonao dia iny le fitiavana, iny le fanaovanao soa. Dia aza malahelo fa misy valiny io amin'ny ora tsy ampoisinao. Jereo ny valiny soa azony Tabita eto. Izy efa maty fa velona indray nitsangana. Zava-dehibe ne zany. Ambony trano, ambony arena, ambony volamena, ambony rehetra zao ny fofinainao eo. Zany hoe velona indray izy. Mbola afaka miaina, mbola afaka manohy le asa soa izay nataony. Ka raha mbola omeny Jesosy tombonandro zany tsika, dia andaontsika hanao soa. Hanao soa tsika, ary tsy hijery hoe tsy hijery ny tenantsika zany,
ary aza mijery hoe andeha maly anany ihana tsy nanao soa amiko a dia mitaraina aminao dia tsy hovalianao. Ataovy omeo raha manana ianao, manomeza, manampira manana ianao fa tsy hanenenanao izany. Tsy fidiny olona reny, tsy afaka manao reny, tsy afaka manampy reny, tsy fidiny. Fa raha mbola afaka manampy ianao tao fa ho hitanao ny fiantranao olona io, Jesosy hamaly fitianao. Jesosy hamaly fitianao ary tsy ampoizinao mihoatra ny nataonao io omeny Jesosy ianao, mihoatra ny nataony Tabita hoe nanome akanjo, nanjaitra akanjo, nanampy olona, mihoatra n'izany ny zavatra ny azony eto dia le fofinainy. Amen. Ka izay zany ny tenin'Andriamanitra voaraintsika dia samy tahin'ny tompy daholo.